zay ny makasika ny vaovao iny fa makasika kosa indray ny raha teny anivon'ny Seranan-tsambony Toamasina dia fantatra izao fa efa misy voatana vonjimaika eny amponja ireo voaroroy tamin'ny osika samihafa nisy tamin'ireo entana 10 conteneur izay tratra tany amin'ity Seranan-tsambony Toamasina ity dia ho jerentsika avy hatrany ary ny sary reny hoe zavatra niseho tany Toamasina reny za tsy hiverina amin'ny Antsipriana intsony efa fantatranareo iny fa io inona moa ny tohan'izy iny zany ny tohany zany a dia efa entina eo anatrehany fitsarana ny raharaha amin'izao fotoana izao a misy a ireo mpiasan'ireny compagnie de navigation maritime reny a zay efa natao MD lenana osika zany misy a ny mpiasan'ny transitaire zay efa natao MD satria nanao osika koa izy reny misy nefa mpiasan'ny transit ny tsy mpiasa fa ny tompony na ny tompony entana koa efa natao a MD zay hita zany satria misy anko moa tsy hita ao anatin'izay satria araky nataonareo a société anankiroa no voakasika atao anatin'ny zavatra iny misy ihany koa nefa ny tompony andraikitra ambony ohatra hoe any amin'ny transitaire any amin'ny transita zany a sy any amin'ny ataontsika hoe ny compagnie de navigation a zay tsy nahazo an'izay fa ohatra hoe natao LP satria lazain'jareo tamin'izay fotoana zany fa nangalatra ny sinoeny a reny mpiasan'ireny hoe nangalatra ny sinoa dia zay natonga an'ireny osika anseho reny za tsy hita lalina makasika an'izay fa zay zany zavatra misy eo fa mikasika ny mpiasan'ny douane zany dia mbola mitohy amin'izao fotoana zao ny audition atao amin'izy ireo dia ho hitantsika eo ihany ny fisorany fa nazaiko aza manaraka akaiky aniny raharaha iny